fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahaenina manaraka ny epifaniany ny soratra masina voalahatra vakiana araka ny perikopa fanekena taloha boky ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Mirao an'i Jehova ary tany rehetra. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin-drazana dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy araka ny voasoratra eo amin'ny salamo faharoa hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy dia izao ny voalazany. Nomeko anareo ny famindrampo mahatoky nampanantenainan'i Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamela ny iray masina ho tratry ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoa ny olona niara-belona taminy dia notomandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loha. Hofaranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny marika. Marika toko fahadimy ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa iondrana teo an-tsamokely Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka laza ho aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy. Ka dia gaga ny olona rehetra. Masina ny tenin'ny Tompo. Misaotra anao izahay iray
fa mbola afaka namaky ny teninao izay mampianatra ny tsirairay isara ny famonjena tolotrao Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mangataka ny fanainao masina amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ary koa izahay vahoakanao izay hitoreny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanandratana izany vavaka izany. Amen.